iaino ny baiboli mifankatiava ianare Moisy Arona ary ora kosa niakatra teny an-tampony avoana raha nasandratry Moisy ny tanany dia Israely no nahare fa raha mitambositra kosa ny tanany Amaleka no nahomby noho ny efa avizana ny tanany Moisy dia nakavato izy ireo nataony teo ambany dia nipetrahany ary Arona sy ora kosa nanoana ny tanany avy eo ankilany avy ka tsy miketraka intsony ny tanany mandra-pilentiky ny masoandro dia resy ny Josué tamin'ny elan-tsabatra Amaleka sy ny olony. Izay ary ny tenin'ny Tompo. Vaky teny masina faharoa, taratasy faharoa ny masinday Paoly Apôstôly ho an'ny Timothée. Aoka ho lavorary ny olon'Andriamanitra ary vonina amin'ny asa soa rehetra. Ry zanako malala, mahareta amin'izay zavatra nianaranao sy azonao anto fa fantatrao ilay nampianatra anao sady efa hatry ny fonombola zaza ianao no efa nalala ny soratra masina izay nampahendry ianao ho amin'ny famonjena no ny finoana ny Kristy Jesoa satria ny soratra rehetra avy amin'ny fanolovan'Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fananarana, ho fanabeazana amin'ny fahamarinana mba ho lavorary ny olon'Andriamanitra sy ahavonina azy ho amin'ny asa soa rehetra. Izao no angatahiko aminao eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesoa izay isara ny velona sy ny maty ary noho ny andro ahatongavany sy anjakany mitoria ny teny ary mahareta amin'izany na amin'ny finoana na tsy amin'ny finoana, manitsia, mananara, mamporosia amin'ny mpandeferana sy amin'ny pahaizana mandrakariva. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Ombatsika miaraka amin'ny Tompo. Evangelho masina usalama masina naraina tamin'ny toko fahavalo ambin'ny folo tamin'ny zany andro i Jesoa nanao fanoarana tamin'ny mpianany momba ny tsy maintsy hivavahana lalandava sy ampaharetana. Hoy izy, tany amin'ny tanàna anankiray nisy mpitsara anankiray tsy natahotra an'Andriamanitra sy tsy menamaso olona. Ary tamin'izany tanàna izany koa dia nisy mpitondran-tena anankiray nampao aminy matetika nanao hoe omeorany aho amin'ilay miady amiko fa tsy nanaiky nanao viana izy. Kanjo tamin'ny farany dia hoy izy anakapo na dia tsy matahatra an'Andriamanitra zaho sy tsy menamaso olona dia manahirana ity mpitondran-tena ity ka omeko rano izy
mba tsy verimbelona mandrakariva anorosory ahy ary henoy ho ny tompo izay lazainy mpitsara tsy marina ka Andriamanitra indray va no tsy hanome rariny ny olom-pinidiny izay nitaraina aminy andro aman'alina ary mitoy ny tantaran'ny fiangonana, mitoy ny fiainantsika. Ka tamin'ity volana oktobra tia dia nifambe zay atoro ansika kristianina iainana ny maha kristianina ansika ary entina ny zova-vombeno Kristy ary ka nifanamby pampalimasina ansika amin'ity sinoda telo taona mitoy ity dia ny hoe fiangonana miarady miongona mandray andraikitra ary mizoro hovavolombelona mahiraka Andriamanitra tamin'ity fiainana mandalo ity. Tamin'ny faharoa oktobra dia ny apôstôly rehefa naheno fampianaran'i Jesosy Kristy dia taitra ary miteny hoe ampitomboy ny finoanay. Dia nohevitra tamin'izay dia hoe ny mpino dia tsy miandry valiny eo no eo ambadika amin'izay manam-paharetana miandry valiny. Tamin'ny lady lasa teo dia ny mpino mahay mankasitraka. Tamin'ny lamin'ny fanoharana ny olona boka nangataka mpitehina tamin'i Jesosy sitrana anankiray ihany niverina nisaotra azy. Ary androany ny asaram-panahy ensika miarika ny fiainana manompo izao dia ny faharetana sy ny tsy fivadiana. Ny faharetana sy ny tsy fivadiana amin'iza iza no takina ana-paharetana sy tsy fivadiana. Ry havana ny vakitenitelo miresaka loana na ny boky Exode na ny afatry masina Paoly amin'ny Timote na ilioka toko fahavalambinifolo tantaran'i Jesosy teo dia manamafy izany lohahevitra atsaram-panahy ensika miaina ny maha kristianina katolika ansika izany dia ny tokony ananasika faharetana ary ny tsy hivadiansika amin'ny finoana hatramin'ny farany. Izay no mahatonga Kristy miteny tsy miahiay tsy misalasala izay farany evanjely teo hoe rehefa miverinao mbola misy katolika mivadika amina vatomany va salasa tsy mivadika daholo izy avy amin'ny aniverenako tsy vatomany ihany amin'ny diosesy eranosy erantany mbola misy mpino ihany ve hotratra mivavaka amin'ny aniverena zanak'olona. Question napetraka Jesosy zany mba anaika asika anointoina asika hoe ahoana marina izy ty ny fiainasika ambony tany ty. Fitenendavanandro le hoe sarotra ny fiainana laza miaka ny fiainana manahirana izy ty mopera sy ny sisa sy ny sisa andavanandro na mpino na tsy mpino na mivavaka na tsy mivavaka. Ka androany zany zao tontolo zao dia korana aminareo mba mivanga sy manontolo manodidina ny mivavaka io mba hafanareo makarepera hoe aiza amin'izany na korano mopera zany tsy tia sao misy any amin'izao fotoana zao. Aiza ho aiza amin'izany raha resany mopera zany misy ay amin'izao fotoana zao amin'ny mampino katolika ay amin'ny maha kristianina anazy ty abatemy anazy. Dia zao ry havana mandalo ty fiainany ty aza variny ary misy mitenisa za hoe mandady ny trambona tsy haiko ino trambona io dia ny demony zany mandady akany izy dia tsy regnareo efa mangirikirikanareo izy voataika anareo vonofakapanay zao mompera karan'izao zao mompera. Isika reto mompino kristianina katolika maheno anazy zao ary ka ny fampianarana meko maly dia ozy zao rehefa mivoaka vety nareo dia tsy miteny intsony hoe ndrasy fa olandinika fa avy atrany dia manapa-kevitra manatsara ny fiainanareo sy fiainam-panahinareo.
ny fifanesan'Andriamanitra indrindraindrindra manapa-kevitra. Zao ny avana anomboako ny korano mba nampiasika hitalalala koa amin'ny asaram-panaina koro io dia ny faharetana sy ny tsy fivadiana. Araka ny volazan'ny masera tamin'ny fanetarana alohan'ny fotoana ten'Andriamanitra teo amin'ny Romana toko 10:7 dia hoe ny tenin'Andriamanitra no toriny avy amin'ny toroteny zany, avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny toroteny dia avy amin'ny toroteny ny finoana ary finoana no vanotena antsika. Rehefa menao zay dia mazoto ny fanahin'Andriamanitra, zay zany lôzika satria tsy misy aloha mitory dia ny tsy manam-pinoana mino miamafy ny finoana avy amin'ny toroteny dia avy amin'ny toroteny mahatonga asika mino zay mampirobika asika hivavaka fanahin'Andriamanitra ary mahatonga ny krisana mangataka ny sakramenta aty am-piangonana. Atao baptême zao mon père, atao mariage zao mon père, atao communion zao mon père, atao confirmation zao mon père, satria mazava ny lala-kombana noho ny fanazavana sy toroteny avy amin'ny ten'Andriamanitra. Iza no ny teny? Andriamanitra no ny teny amin'ny alalan'ny fiangonana sy ny vavan'ny prety. Dia ny fiangonana sy ny mpino mpitondra fiangonana no manazava miaraka amin'ny fahasoava fanahy masina hoe zao ny dikan'ny teny, zao no afaka tiany ho teny io ambara ny heviny sy ny afatra. Izany ten'Andriamanitra inona ny hevitra ary inona ny afatra. Ka rehefa mazava ny hevitra tonga aminao ny afatra, lasa am'izay nareo mino dia mikapoka vetrana dia tonga amin'ny fiteny hoe finoana arahinasa. Faharoa, fanaporofona fa hoe mpino ianao no mahatonga anao mivavaka porofoko fa mpino zao. Hoy zao koa mba hoe asio ary finoanao tsy arahinasa ka aseko aminao ny finoako arahiky ny asako. Na any an-trano na am-piangonana na samirery na miaraka fanaporofona fa hoe mpino ianao no mahatonga anao mivavaka io porofoy. Dia hita zao fa hoe tena mino marina izy. Fa raha anao milaza hoe mpino nefa tsy mivavaka tsy voaporofo zany ary ho faty ny finoanao. Averika any porofo no mampino anao ny fivavahana sy ny fahazotoanao mivavaka. Tsy voaporofo io raha tsy mivavaka ianao na amin'ny trano na tim-piangonana na samirery na miaraka. Eto dia lazaiko aminareo mpaive maso raha mikora mitalia Tamatavy, tany Mahanoro, tany Brickaville, tany Folokoety manao hoe rehefa manam-korona ianao dia tokony hiroso amin'ny sakramenta. Mazoto no anatin'ny baiboly sy mihaino ten'Andriamanitra mandray andraikitra sy ny sisa sy ny sisa ary miditra amin'ny fikavarana masina maro izy ao tsy ny voameranasa amin'ny fiangonana anaporofonony finoanao raha ziavy zany. Dia ho zao tamin'izay teo zay hoe ny olona mameno fiangonana karany tompo ka raha hitatsika io zany dia koroa be za koa mba namana dia koroa be eo fasifasy hoe ino agnatin'ny fony ao, ino agnatin'ny betrony ao tsy fantaka fa dia koroa be sambeko aby ziavy za koa mba katolika. Fa raha tsy miditra amina voameranasa anao tsy miditra amin'ny fiangonana masina tsy miroso amin'ny sakramenta dia zay ohatra hoe katolika en vrac, katolika en vrac sady tsy miroso amin'ny sakramenta, tsy miditra amin'ny fiangonana masina, tsy miditra amin'ny voameranasa, tsy miditra amin'ny voalombavaka, tsy miditra amina firohotana dia hoe katolika tout court en vrac. Zaho tsy hiteny asan'azy zay fiangonana masina fa dia vrac maro be kely dia afabaraka kely sika. Kristiana en vrac zany zay tsy olona agnatin'izay satria reny manaporofona fa mpino anao ary mivavaka anao ozisinao da hoe miombona mandray andraikitra ary mizoro hira anatin'ny raha zany zay zany sika no mandray andraikitra manamafy fiangonana ary mizoro ho hiraka. Io zao hoe raha montera zaho tsy zana en vrac fa mba hifidy zany fiangonana masina na firotana na volombavaka na voameranasa. Amin'izay tao zay dia ao anatin'ny reny zany nareo no mikolokolo no mahakristiana nareo misy karazana vavoka maro samihafa amin'ireny sehatraikatoana reny fa tsy mizana fotsiny hoe kristiana tout court en vrac. Asa mazava raha koranao tena sa tsy mazava? Ya ke efa kely dia mikorana nareo ny namany hoe asika hiala amin'ny vrac fa hitan'ny casté na original voaka avakety sa zany. Faharoa, ny olona no mivavaka ny olona mivavaka ary olona mpino iza no inao
entre guillemets ho antsika katolika sy ny kristianisme azy avy a dia andriamanitra tokana olona telo ray zanaka sy fanahy masina miorona mio finoana ary ny fisanana kristy ho velona io zany morena finoatsika ka raha sy nisana velona kristy dia foana finoatsika satria izy nanambara fa misy ny lanitra misy andriamanitra ray fanahy masina dia ozy izy hoe tsy misy nahitan'andriamanitra na ovina na oviny fa zany laitikorainy manambara azy ka zay nahitany segreny lanitra ihany manambara tia avy amin'io zay vao mitorina apôstôly hoe zany efa hitanay nitsapahitananay nramanay fa tsara ny tompo hitany mafinay tsapahitany anay nandramanay tsara ny tompo satria izy nanambara ny zavatra tsy fantasika ankariary atany mpiandohana ka hatramin'izy karenitany ary atamintsika miteny zao manambara ny fiangonana foana izy atsy misatra mandapatavy zao tontolo zao ilay inosika dia andriamanitra teny teny masina ry avana raha tokony izy zany araka ny teny kristia isika zao ny farany sambatra indrindra raha manona zody satria zody a hitany mafibe zao izy teraka mitombo bilelo tantrano mekana ny fagnana meny marinono hitany mafibe zao ka sabotra amizareo nino fa hoe io andriamanitra zany fa noho Toma apôstôly tratra sedy ny fisarasarana tao ny fisanana velona ina ny korany kristy Toma anao tsy mino avy atao zareo vitanako tombaka zareo vintrano asofoko ny tondronao sady nangitakitaka rangay a nandohalika tomboko sy andriamanitra dia hoy Jesosy tamin'ny Toma hoe Toma mino anao satria nahita ino nanotoyno sambatra zay tsy nahita nefa mino sambatra nareo a sambatra tsy nahita nefa mino noho ny toroteny ny fanimbiasa ny apôstôly fanilo ziska mandraky ty andohany porofoy ary zany finoanareo zany porofoy dia iny tena hoe mivavaka ny olona mino ary olona mino ka mivavaka me mafy ny finoany me matanjaka ny finoany ankoatra zay sakafo ny fanahy mivavaka ary mampiariary fanzasika amin'andriamanitra mivavaka ka raha tytemona antsika ry havana aby dia zayka ataosika ato dia mampivavaka zayka ataosika mampivavaka manamafy ny concentration mampitombo ny fiainonan'andriamanitra sy ny firesanan'andriamanitra ohatra fitafy raha rasy fitafinao na ny fanevanao io tsy tavivavaka ny olona sa zay ohatra nareo tovavo anasiko hoe aria manasaperidy zikonareo le hivavaka zovo concentré amina karana zany ianao zany manampina tsy hivavaka na hoe jinina ihany efa zikareny amin'ny karavoriny jinina fa tapatapana ndraiky amin'ny fe asina tombatombaka mavavaka izy zany sasy mavavaka na hoe mafy personao a mampisika fitadigny mavavaka izy zany sasy mavavaka ia ny olona mivavaka sy zava-maneny fa accompagnament zava-maneny ny accompagneny fiolona mivavaka zay hoe vavaka indroa fa ombe mamaky tafitrano ny sonao ny feo zay tsy raiky dia mangika tadeo dia azalahy tsy nampivavaka e zany hoe zay nataosika azy zany manampy ny olona hivavaka ho concentré na vahelo aty a nanareo akany dia manampy ny olona hivavaka miresaka amin'andriamanitra fanakavevitra amin'andriamanitra eto dia tadidiko eto le fitaovan-tserasera taloa asa nareo naregna zany hoe belle i zany belle i zay fitaovan-tserasera zany eo banque latérale unique zay hoe belle i raha resaka zany misy ara-piserina dia miteny foana ka fa tsy akamoretsy teny dia miteny vita kana dia anao magnamo manolo vatomandry dia laseko ia dia miteny rety zaho saka miteny zay atao hoe banque latérale unique zay zany atao mivavaka zany hoe misy fotoana anao miteny a dia mieno zanahary misy fotoana zanahary miteny ianao mieno zany hoe dialogue avec Dieu mivavaka resaka amin'andriamanitra dikan'izany ry avako aby a misy fotoana sika ty am-piangonana misy taonao manginy mivavaka ary ndraiky lameny nosy zany nosy le finga zao io teny hoe asio fotoana anginana ihany ny fivavahana faza miavaka satria ohatrany hoe titegna sika hoe isika miresaka ary zay fivavahana katolika ndraiky amarony a miresaka dia fany reraka tapoky ny vava dia lasa fa tsy mieno tsy mangina mieno bitsika fanahy masina tsy mieno tena andriamanitra fa dia rabana révélation amen amen dia vita mivavaka ho zany nefa mivavaka dia agnaty hoe banque latérale unique dialogue avec Dieu sa zay io zay corrigé zay fomba vavakanareo corrigé
mangina mieno avy eo miteny zay mivavaka amin'ny voalohany opera manao mivavaka fanomboana mesa de avy eo sika de raha nanao voninahitra sy mifona vity miteny zanahary ny ten'andriamanitra ziska mitoroteny ny ten'andriamanitra sy ny fiangonana de mieno sika vita iny miara-misanjaka nao sika mpinolo manome voninahitran'andriamanitra sotra zanahary paregne zay ne mino zay de mila otia miraha mivavaka mizanasika miteny sisisisisy amin'ny faratampony mivavaka isana katolika de milamesa sorona masina tonga de manano vahivatanana ambony kalisy sy ny divay ny opera naosony lavona sy ny faray masina mana masina mosy divay lasa vatanana kristy farataminy mantoalika dolo ziaby afa sy n'olona marary amin'ny sorona masina amin'ny fanamasina nanao tokotany any zany manao sisiny any akato tonga de manaoka dolo satria ozy misy salamo hoe andoaly ka amin'ny anaran'i Jesosy avokoa ny olombelona rehetra nanendanto le ty antany satria andriamanitra eo anivosika ny anzay liavakavina zay mpiaminasika de avoasika any izy serafima-sandra ty tonga Jesosy amin'ny fanamasinana mantoalika zay fa sitasika mitoy amin'ny fanokoran'andriamanitra le an-danitra any mantoalika dolo masina jiaby manao hoe masy sinisa sinisisa vao maneno zany lakolosy fanamasina de efa mandoalika jiaby afa sy n'olo marary de tsy aoako na maloto ny loatanany fasika niny zao ta hoe zaho sy lesy mandoalika amin'andriamanitra manompon'andriamanitra miadory an'andriamanitra zany olona mpino tsy misalasala fa sy hoe sady maloto ny ziby de ketina ka nan'zay raky aketo fa pirofo ny finoana zany le mivavaka ary mivavaka de manompo de mandoalika asika hoy aho keto hoe misy misikio hoe atramina katolika tsy ary nandoalika tsy ary nandoalika atramina katolika anazy tsy ary namonjy adoration fa olona manamponona tsy misalasala na manao procession izy mitety tanany mandoalika na izy misaka mivavaka mandoalika na misamba manamponona ary isany manamora ny fahazoantsika valy mivavaka de milazain'i Kristy mivavaka ny fomadio tsy misalasala ampaharetana ary mandoalika indrindra mifadianina reo zany tena hoe miansista maro raha mifadianaka mandoalika manamora ny fahazoana valy tena amin'andriamanitra hoe tena ilay marina izy io fa tsy karaha le mpisarana zay tamin'ny toroteny evanjely teo satria hoe mba tsy hanelingelina anazy avy eo aleo mikorarana tany izy zany hoe mba tsy voengelina de mena rarina andriamanitra tsy manokara am'zany fa rehefa nao zanany mitarainaminy dia omeny zanany mitarainaminy ka nisany fitaraina tsara indrindra zany hoe fanaovana memozy mivavaka mandoalika ary mifady aminy atao amina demoza za miala raha mifady any anao le aby mirasa zay zany miinsistance faombiaza amela mivavaka de corrigeo koa zany vakonareny fa mody avety hoe atsaraiko ato le namany ko zao andoalika zao ifadianina zao ady sara fa raha sady mandoalika no mifadianina ary amin'ny fomadio miampy fidebahana vao meka mahomby mivavaka ataosika vao meka tsara mivavaka ataosika satria fo mibebaka olo mivavaka io fa sy hoe mandoalika nao fadiananao a romotra ny zipo sy ny tary mivavaka nefa raha ataonao tsy miova mbola mananao fokana foana tsisy efficacité ny vavaka ataonao tianao tsy mibebaka zay dao zany vokana ataosika io de oza hoe milaverimpiany mandinika sika rehefa avety mba avety hoe ibebaka zao any karaha izany me maro zany zavatra tokony amboarina ty vavaka ty ry avako any ka mievera averiko ihany ny vavantsika de andriamanitra teny te masina raha izany fray masina naseho Kristy tareo sady azo mifokamilaka sy nanampaharetana ka lasa taritin'olo amin'ny zavatsizy ozy ny lasa hoe andriamanitra reka miana re vavahany tao de lasa kozy foka mandeha ry amin'ny musulmane mandeha ry mivahony oloko mandeha amin'ny boudiste maro be atao salaminy menu zany mivavaka de katy misy orana aty misy sausisy ary misy enakisisy ravitoto de atao me lasety reka de fangaroko aby raha ziaby izany raha mahazosika katolika iny rekindraiky de tsy isy raha tsy ondraiky rehatsy andolo fa notany ziaby io akeza zanahary tsy mivinitra anakirano zany tsy avinona anao zanao de vinitra zanahary ozy zay farany hoe tsy fantako ianao satria tsy nivako loha tamy finao am'izay fotoan'izay de tonga le fiteny hoe tandiorako rano ty ny olona no mivavaka misy mpino tena mivavaka misy mpino tsy mivavaka misy mpino tsy mahay mivavaka misy mpino mivavavavako maromaro zany a voalohany misy mpino tena
mampahazo inona ny sakramenta ny fankaherezana. Iza moa io eny avinina io nahoana nareo no maniry omena ny herin'ny avy indrindra? Iaina bebeko araka ny finoana katolika vahomen'i Jesoa Kristy eo amin'ny fiainana andavanandro andraindray naterany tamin'ny batemy ireto mba ho velona mandrakizay. Arekana izy ankareny azy reo amin'ny fanomezana ny tafotafo sy ampitovy endrika azy amin'ny Kristy zanany noho izao fanosorana tanana fanosorana menaka amin'ny alalan'ny fametrahana tanana izao. Ry Andriamanitra Riranaary ray Jesoa Kristy tomponay io. Efa nateraka tanora sy faray masina ireto mpanomponay ireto. Ary nalalao tamin'ny fahotana. Ho androsay ny faray masina mpakahe. Omeno fanahy fahendreny. Fanahy fahazavan-tsaina. Fanahy fifidianana. Fanahy faherezana. Fanahy fahalalana. Fanahy fitiava mavaka. Ary atao feno ny fahataonanao izy. Amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Amen. Santana, es tu religión para el máximo. Palabra cristiana. Severino, es tu religión para el máximo. Palabra cristiana. Eli, es tu religión para el máximo. Palabra cristiana. Matilde, es tu religión para el máximo. Palabra cristiana. Sioni, hai tutto il giorno per il massimo. Amen. Buonanotte, Donna. Kita terbakuanita. Per il massimo. Amen. Buonanotte, Donna. Terbakuanita. No, che resto massimo. Amen. Buonanotte. Kita terbakuanita. Eugenica, resto tutto il giorno per il massimo. Amen. Buonanotte, Donna. Kita terbakuanita. Resto tutto il giorno per il massimo. Buonanotte, Donna. Jean Battista, resto tutto il giorno per il massimo. Amen. Buonanotte, Donna. Vedere la politica. Luciano, resto tutto il giorno per il massimo. Amen. Buonanotte, Donna. Vedere la politica. Evano, resto tutto il giorno per il massimo. Amen. Buonanotte, Donna. Orlando, resto tutto il giorno per il massimo. Buonanotte, Donna. Antonio, resto tutto il giorno per il massimo. Buonanotte, Donna. Vedere la politica. Goti, resto tutto il giorno per il massimo. Amen. Buonanotte, Donna. Vedere Tafita, resto tutto il giorno per il massimo. Amen. Buonanotte, Donna. la politica.
Tesni. Tu kami zopari masni. Banawali se banana. Safid. Tu kami zopari masni. Banawali se banana. Tu kami zopari masni. Banawali se banana. Children, tu kami zopari masni. Banawali se banana. Sean, tu kami zopari masni. Banawali se banana. Deya, tu kami zopari masni. Banawali se banana. Martin, tu kami zopari masni. Banawali se banana. Faustin, tu kami tu kami zopari masni. Jadi sila puti orang punya postur, simpelkan cerita. Mana dia boleh masuk insan. In zero orang nareu, mana di laku sifar matra fonten nareu. Si Kristi re, faz avanço tudo só. Pela Australia, bisatia, no meio nareu para masuk leman. Kami menang nareu só. Nilai fu, nilai sai, nilai asal Kristi. Kuwa wizurua vumulmbeni stobu nini namtanga naizreza misa na leo timtega si onde to weska bunas kwa ondetu
Andriamanitra izay voanaka irezy fanahy masina nomeny azy mba hifototra amin'ny finoana sy ho mampiorona amin'ny fitiavana ka voavonon'ny Kristy amin'ny fiainana manontolo. Rombohitra mijery izay avian'ny fitahianay. Ny fitahianay dia avy amin'ny Tompo, ilananao ny lanitra sy ny tany. Ka fivelom-pisaorana manorana ianao izao sorona velona sady masina izao. Patipaso masina ity fanatinizinao. Azy rehefa izao ilay sorona tokony zanakao sitrakao amin'ny tononao. Kengany rehefa nahazo hery tamin'ny vatany sy ny rano zahay ary entiny fanahy masina dia mba hiariary fa vatana iray sy fanahy iray ao amin'ny Kristy. Sy miarakavy ny ary ao aminy. Manana ray rehefa mizavatra rehetra. Ianao avokoa ny fanahy masina miaza amoninay. Amin'ny toa rehetra mandrakizay. Amen. Nini Tompo. Asandra Quarinifu. Isa kasih itu pada manusia. Zanakuni amin'ny fanasana. Intiny zanakonin'Andriamanitra ilay manara ny fahotana.